Mbola ho ampitomboana ao amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika mamarana. Ny loha hevitra amin'ity volana Septambra ity sika riavana satria tsika amin'ny herinen'io dia andivolana vaovao indray. Ary ny loha hevitra izay nobanjintsika nandritra ity volana Septambra ity dia ny hoe velon'ny finoana ny mpino. Ary maro ireo fanazavana izay efa nentina ny mpitandrina sy ireo mitondra hafatra tamin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay heverina ny hoe velon'ny finoana ny mpino. Ary ny finoana dia samy manana ny azy ny olona, tsiraray avy, na mpino izy na tsy mpino izy na mino izy. Satria ny finoana dia tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra. Ny finoana tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra. Ka na tsy mihinan'Andriamanitra ary izy dia izay ninona? Dia izay ny finoana. Ny olona tsy mihinan'Andriamanitra zany dia manana ny finoany. Dia inona ny finoany? Tsy mihinan'Andriamanitra izy. Zany ny olona rehetra zany dia samy manana izay sinony ary samy manana izay heveriny ho finoana. Fa mampiavaka ny kristianina ihany kosa anefany manoloana an'ireo fivavahana maro samihafa maneran-tany dia miainga amin'ny finoana an'Andriamanitra. Zany hoe manaiky ny fisian'Andriamanitra ny mpino kristianina. Na izy na iza rehefa mitonina ny tenany ho kristianina izy aloha dia manaiky fa misy Andriamanitra. Ka andeha hojerevantsika ny epistily an'ny Galatiana toko 3 izay novakiny ny mpanompo teo ihany. Fa te ampitodika antsika riavana satria eo tao voambany masontsika io boky ny Galatiana toko 3 io. Te ampitodika antsika riavana fa teny mafy ho an'ny mpino no ataon'ny Paoly apôstôly amin'ity Galatiana ity. Raha misy teny maharary indrindra mety tsy ho zakantsika indrindra dia ny ilazan'ny Paoly apôstôly ery amin'ny andininy voalohany hoe ry Galatiana adala. Adala hoe zany mafy indrindra raha ambara ao amin'ny soratra masina ka nanambarany hoe ry Galatiana adala. Mba amitenena anganao n'olona kanisiana hoe adala ianao sy tonga dia fa tanana tsy vokona amin'izany a dia fa velao any velao any. Fa izao ry havana fa manino ny Paoly ny teny an'izany rehetra izany satria tsy niorina tamin'ny finoana ny kristianina tao Galatia ka nanjary lasa olona no arahina fa tsy lay Andriamanitra lay filazantsara lay Jesosy Kristy no inona fa lasa lay olona indray no inona. Ary tsy gaga ry havana raha laza ny mpanompo anankiray misy toby anankiray izay malaza ny faharimena dada Daniel zany dia fantaritsika izany mpanompon'Andriamanitra izany natsoin'Andriamanitra tanora le pastora Daniel dia zao no ataon'Andriamanitra zao ny bisika tamin'ny alainy anao Daniel fa tsy Jesosy tsony ny tazana fa izy dia anao andrandray misy fiheverana azy zany fa andeha ho alaintsika amin'izay azy lay tenin'Andriamanitra eto
misy rehefa mamaky an'io Galatianio anareo ty soarana nampotoana daholo tsika maky an'io an'io fotoana koa moa agapera teo a tokony ho falifaly zany agape zany ane faly zany fa tsy olona moto be de nyko voakapoka eo tsika tsy zany makaty amin'ny fiangonana tsika tsy olona voko voakapoka tsika makaty amin'ny fiangonana fa zavatra telo notantsika ato zao ry havana rehefa mamaky any Galatianio tsika ka ny andininy fa efatra zao ny zavatra hitantsika ao hitantsika ao voalohany fitahiny hitahoantsika faharoa i Abrahama hitantsika ao fahatelo finoana jero tsara fa rehefa mamaky an'io Galatiana ray manontolo toko fahatelo io nareo de reo zavatra telo reo no miaraka foana fitahina i Abrahama finoana fa nahoana mo Paoly no mandray an'izany teny izany ka averimberina eto tsotra ry havana isika hevitsika protestant calvinisme dia manaraka ny fomba fampianarana abrahamisme itsika zany tsy Mosesy ny a Mosesy de famantarana ny andehanana zay tsika tsy Mosesy nitady famantarana ny a Mosesy de iny misy romeny de indro ny teny de rasa bibilava de hoe tena de misaraka ny ranomasina famantarana daholo zany a Mosesy zany nohona raha vavy katolika manaraka an'izany fomba Mosesy zany fa ny protestantisme ry havana isika olona protestante dia abrahamisme zany hoe manaraka ny fiainy any Abraham sika ka ny andehanantsika de zao mandeha amin'inony finoana mandeha amin'ny finoana zay anandran'Andriamanitra anazy de mandeha finoana ny andehany any Abrahama niala tao ora Galatiana mandeha ny antany zay mbola tsy fantatra finoana zany finoana nanaiky any Andriamanitra nanaiky any Abrahama ny zanany Isaka atao fanatitra an'Andriamanitra finoana zany fa mba eritrereto hoe zanako zao no hoe ndao alainy ozy Andriamanitra vonoana tsisy mantakazera zany aloha hoany fa zao rehefa manana ny finoana an'Andriamanitra ianao dia tsy azo ozongozoniny zany olo tery ny finoana marina dia tsy azo ozongozonina eo zany no ahitantsika ny hoe fa ahoana ary ny ainana amin'izany finoana zany lasitra anankiray zay hanovozana ny olona hanontsara dia ny finoana ny olona manana finoana marina no afaka manao asa tsara marina ary eo ry havana mitaritana ny saintsika kristianina mba tsy voazongozona misitsy ny finoanao nan'Andriamanitra mba tsy voazongozonao mihitsy fa lay Andriamanitra vavanao Andriamanitra velona ary manambara ny tenany lay antrim-pisina meteny hoe Jehova matsy dia tetragramme izy io any hoe amin'zareo jiosy dia tsy fiteny loatra zany fa ny hevitry ny teny hoe Jehova ny dika ny teny hoe le pisina le être l'existant ko matoa amin'isy zany dia ny fisin'Andriamanitra zay inoko ary zay zava-dehibe indrindra ry havana no hoe ny fanekenao fa misy Andriamanitra ary minonao fa Andriamanitra miaraka aminao zay ny zava-dehibe indrindra fantatra fa tsy mora mampiona amin'ny olona amin'Andriamanitra mba hanaiky ny fisin'Andriamanitra ary eo ny sarotra ny asan'ny mpitandrina tono ny olona hanaiky fa misy Andriamanitra tsy mora zany sarotra zany
na dia misy fiangonana zao arany am'toerandreo misy andriamanitra zay mivavaka amin'io an'io nareo mbola tsy manaiky an'ny olona adevitra be moa zany resaka zany resaka famadiny io tato ato dia avela hoany iny resaka iny fa zao fotsiny zavatra tsaroko ry havana no tafika masina anankiray zay tany faritry faratsio ampanefena dia zao no zava-misy tao ry havana fa vita ny tafika masina dia nitsangana am'izay le katekista pasteur Rivo eno a zao a tandre sao dia andefasanareo mpitandrina tsy tia famadiany zahay raha ty marina mpitarina sy tia famadiana ony dia daviny zareo paheverany hoe zany dia aza gaga raha osy paoly apôstôly hoe ry Galatiana adala ray zany zay tandreo ny finoana marina fa hitantsika ihany ko zany fa tsy mora ny mitaonany olona ao amin'Andriamanitra raha tsy fahafantarina aminy hoe inona moa ny vokatry ny finokan'Andriamanitra zao ry havana afaka mandeha am'izay tiantsika le sika ho fiainana zao am'ty Galatiana ty ma tsy mampianantsika zavatra maro rehefa mavakintsika io efa natsona tamin'inona nareo efa natsona tamin'ny fahafahany anareo ry rahalahy ry anabavy moa zany teoty natsona fahafahany areo ry anabavy kanefa aoka tsy nareo naraka n'inona naraka nofo zany fahafahana zany fa mifanompo amin'inona fitiava asaina mifanompo amin'ny fitiavana ny olona mino an'Andriamanitra ka tsy fanantenan-javatra ny fitombana ny olona ao amin'Andriamanitra fa ny fitombana ny olona ao amin'Andriamanitra dia manambara fahavelomana fa mijery ary amin'ny Salamo 7:7 tsika ry havana fa manam-potoanareo mba jero ihany reny raindray ay tonga dia ay mo tsindraindray iny ary tsy maninony fa manam-potoantsika jero ihany fa ozy hoe very zay lavitra an'Andriamanitra fa inao akaikinao no mahatsara fa jero tsara lay jauna 4 teo a inona ny zava-misy ry havana zanakalahy fasaka an'inona ho faty fa rehefa nanatina any Jesosy lay tandapa inona vokany fahavelomana ampiona amin'i Jesosy ny olona mianana inona izy fahavelomana zany ry havana no tatsika ao ary zay ny asa sarotra amin'ny mpitandrina lay mampiona ny olona amin'Andriamanitra izy aminareo reo zao mba sahy za tsy mbola tendreza tamin'ny pasteur io mihitsy no pasteur miarosolo dia zao lazaiko anao efa retirety efa 10 taona nampitandrina io efa sola zao na alina rita foana tsy maninona fa izao ny 9 isan-tsato ny olona tonga ao aminao dinona zao ny lazainy olana tsisy fifaliana mihitsy tonga ao zay no zao pasteur marary ihany marary ny tokantranonay sahira ny zava-bidy zanaka izao matahotra ihany ty robaroba medebe ty dia nanao tao pasteur rehefa voazara zay maninona izy maivanisa fanao maninona mavesatra zany ny asa nampitandrina manray mivesatra rehetra fa za kosa dia mampianatra anao androany an'io pasteur rehefa tonga ny alina za mono mba nataoko dia mba zaraiko aminareo ihany inona ny zavatra nataoko rehefa tonga ny alina be manteo tontolo olana do Jesosy hoe avianareo zay maninona miasa fasatsy mavesatra za mianao inona dia matory ary havana dia zao nalaoko atao alohan'ny natoriana ataovy zao ary tsy ho an'ny pasteur ihany fa antsika rehetra zay Jesosy no ny vita fa velao an'inona fa velao atory ka inona indray no ataonao ao
Amony tena. Amony tena. Zay no vita Jesosy dia veleo aninona. Tatariky dôdôly ny zavatra misy zao nisy tao Jesosy, zao dôly nisy tao Jesosy, zao nisy tao Jesosy, zao dôly zava-nisy tao Jesosy. Tatariky dôdôly vita Jesosy. Velao zay Jesosy fa velao zay aninona. Satria manakina an'ilay fiainanao misy ianao amin'izay fotoana zay amin'ny Jesosy. Mamaha izy. Mamaha ny olanao Jesosy Kristy ry havana. Zay ry havana no antony zao fitondranam-bavaka amin'ny mpitandrina izao. Zao safanim-po nataon'ny tantara-aretina izao dia zao no hoe ianao no mitondra ny afatra Andriamanitra, ianao mampiona ny olona amin'Andriamanitra. Adidinao zany na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao. Adidinao zany. Zavatra tsaroko ndray maka ry havana. Vatondra fiangonana tany anindra tany tany amin'ny faritra Atsanana iny. Fa zao zavatra tsaroko. Zavatra tsy zakan'ny olona rehefa dinina raha vao tsy okeo ilay mpitandrina io. Dia zao no nataon'ilay sekretera amin'ny fiangonana tsy hitanao rehetra isotry fitiavana reo zany sao dia hitanao isotry fitiavana zany tsy isan'izany teto. Zao no tenen'ilay sekretera amin'ny fiangonana zay taminay. Tany mivadiko ny asa tany Bernona Ambatomanoana tany. Dia manamangy any vadiko ako. Vadiko veo ariko any. Dia raha satany ry havana. Dia fa tafaverina dia zao no lazain'ilay sekretera amin'ny fiangonana. Zao zava-dehibe aminay pasteur fa tsy manina fa mandehana ianao alohan'ny mandinina fa zao rehefa tonga eto ianao tandremy ianao voaka amin'ny alina. Fa ahoana ho matonga ny fisianao sy ny fahitana ianao fa ao an-trano ianao dia antoka aminay fa misy mpihay izahay. Tena tafaletika tato anatiko izany ry havana. Izany tsy zakan'ny olona zany mitampitandrina tsy hita ao an-trano indrindra misy tena mahasahirana azy. Nefa tsy mora ny ajampitandrina. Tsy mandeha anao amin'ny alina ndraindraika atson'olona anao hiasa sapairety. Tsy andeha ianao. Tsy lazain'ny olona nokonlananao. Fa izao tazomilay finoana ry havana. Zavatra ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika eto ry havana dia izao voalohany indrindra no hoe mandeha amin'inona finoana. Takan'izy Abrahama. Faharoa ilay finoana ananao ny Abrahama zao andraisanao fitahiana. Ananao fitahiana ty nanana fahavelomany ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Fitahiana ngia no azo an'ilay kapiteny. Hitandapa rehefa nanatina an' Jesosy fitahiana. Ka makaty amin'ny fiangonana tsika. Tsy hoe hangatapitahiana indray. Dia fampianarako mihitsy zany. Makany amin'ny fiangonana tsy hangatapitahiana intsony. Rehefa naninona no amam-piangonana efa voatany. Efa nitahian'Andriamanitra. Efa nomen'Andriamanitra ny fahasoavany Zay ilay fitahiana menantsika. Fa zao ny ato amin'ny fiangonana ihany ry havana. Ato ihany no andraisantsika fitahiana. Ahoana izy ilay mpitarika teo? Ho an'izay rehetra malan'Andriamanitra sady voantsy no marina ninona ozy? Ho aminareo ny aninona? Fahasoavana sy ninona? Avy amin'izy? Aizanareo mahita an'izany. Ninona toetranao aloha ny idiranao tamin'ity fiangonana ity? Tsisy ny tenanao mihitsy za aloha alina tsy mivavaka dia alohanao voakany Zany to? Tsisy tao. Za aloha alina ohatra ny ata vato voafelako. Iny ane mba tsisy lehilahy mamelo abalina vavana. Lehilahy any moa tatika voateny fa vehivavy igny misy tena loza reto fa alao any fa alao any mitsongotsongo reto. Misy mandroaka andreo ve? Misy mandroaka ve ny fiangonana? Tsy ry havana. Fa raha tongaty ianao, ina no azonao? Ho aminao ny fahasoavana. Miala ato ianao, andeha asa ianao raha pitso. Ina no azonareo? Tsodrano. Za moa na tsodrano anareo dia ny tsodrano mioko anareo dia olazaiko rehefa mifarana fa amenina.